Miarapantsika rehetrarehetra mijery fandaharana voary amin'izao fotoana izao. Arak'izao hitantsika izao dia ety amin'ny parc Tsimbazaza ety no misy antsika amin'izao fotoana izao. Parc izay ino moa zany ahitantsika ireo karazana biby sy zavaboary maro isan-karazany izay azo ataontsika hoe endémique ary miara-miasa akaiky amin'ny fandaharana voary mazava ho azy. Amin'ity indray mitoraka ity resaka vorontsika. Vorona anankiray izay angamba ny akamaroantsika rehetrarehetra nahafantarantsika azy dia tanatina gazety boky anankiray. Ny horesahako dia Vintsy. Ie, ngamba nefa betsaka isika namaky an'izy iny tamin'ny fahatany tany amin'izao fotoana raha moa dia mbola betsaka ireo ankizikizy any an-tsekoly any mamaky azy dia misy ihany koa ireo atao hoe club Vintsy tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fa maninona moa no natao hoe Vintsy no anaran'ireny gazety boky iny, fa maninona ny vorona Vintsy no nampiasaina tao anatiny fa tsy nampiasa zavaboary hafa isika. Izay zavatra izay dia noho ny mampiavaka an'io Vintsy io. Vintsy izay ho resahana amintsika atao anatin'ny fandaharana voary indray amin'ity anio ity. Rampaika lay ora pitiava ny mantina mitady atsapazana akangatokana saraky ny ala ny pitrapitra miandry malala masotoka irony mpandalo ny fitiavako anao tsy atakalo na mambabo azy irony tomoina ianao tsy haiko soloina ritsoka feombaly to miantso manao hoe avy misy otsika ny feomboromanga zany foko tomaty arobanga tongava malaky sosailakano savasavao reo vato misakana. Tahaka ny lazantsika zany dia ny vorona ho resahantsika androany dia matetika izy io hita indrindra eny akaikaiky ny amoron-drano eny fa hita eny anala ihany koa moa izy zany mazava ho azy. Ny Vintsy no andeha ho resahantsika an'io. Alcedo Vintsioides izay no anarana raha siantifika no jerena. Raha jerena kosa ny fianakaviambeny dia Alcedenidae no misy anazy ary eto Madagasikara sy eo Komoriany no ahitana azy. Tena mampiavaka anazy angambany dia efa hitantsika rehetrarehetra ihany rehefa mba sendrasendra mandalo amoron-drano iny tsika izy ity dia mpanjaka ny fanjonoana. Raha ny anarany no jerevantsika kely ara-tantara dia tamin'ny taona 1930 dia nisy any Edouce Gervais nanome an'io anarana Vintsy io anazy. Ny toerana ipetrahany indray dia matetika arak'ilay fanteneniko eny akaiky ny rano dia io rano io matetika voadidikazo na ihany koa toerana misokatra ohatran'ireny hoe tanimbary, renirano, loharano, na ihany koa ny rano mandeha anaty ala reny ny ahitana azy. Amin'ireny zany ny mety aminy ny miaina. Raha ny sakafo indray dia mizaha na manjono an'ireny hazan-drano majinika ireny izy. Ohatra hoe ny trondro kely, nefa ny ankoatran'izay eo koa ny sahona sy ireo biby kely maro samihafa izay hita ao anaty rano. Ny rano anjonoiny nefa tsy voatery ho ranomamy ihany fa eo koa ny ranomasina.
Ankoatr'izay a mihinana ireny valala lalitra ary voangory reny koa ny vintsy. Ny vintsy vorona kely izay mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa mijery azy, kanto dia kanto ny endriny a. Izy ihany koa reto a tsara mahafantatra anazy, vorona anankiray izay tia milalao rano tokoa. Mandritra fandaharana moa dia ho hitanareo izay izy mijoboka anaty rano izay a, tia mandro matetika izy. Dia izy a mandeha tsirodroa, dia efa ao anatin'izay hoe fandehanany tsirodroa izay a, dia miaraka manao ny asa rehetrarehetra izy, miaraka manao ny trano izy a, miaraka ihany koa fandimbidimby izy a, ohatrany hoe mikotrika ny atodiny a, dia rehefa avy eo rehefa fohy ny atodiny iny a, dia miaraka ohatrany hoe mitaiza sy mampianatra ny zanany manidina na ny lahy na ny vavy. Izay zany anisany hoe zavatra mampiavaka ny vintsy a, fa mandritra n'ity fandaharana ity tsika hijery bebe kokoa hoe mbola ohatrany ahoana sy ohatrany ahoana moa zany izy io a, ahafahantsika rehetrarehetra miaro azy a rehefa sendra fanena amintsika. Rehefa manatody ary ny vintsy vavy anankiray dia eo amin'ny 3 na 4 eo ny atodiny. Ary rehefa mikarakara ny zanany a, dia samy miaraka ny ray sy ny reniny, izany hoe ny vintsy lahy sy ny vintsy vavy. Ka ao anatin'izay fikarakarana izay a, dia samy miara-mikotrika, miara-mamana ny zanany ihany koa ary mampianatra manidina sy mizaha an'ireo zanan'ireo a, ireo vintsy mpivady. Rehefa ndresaka atody moa tsika eto dia tsara ihany mahafantatra fa eo amin'ny volana novambra eo a no fotoana fanatodizany a raha eto Madagasikara ny resahantsika, kanefa izany mety ho hahatratra ka hatrany amin'ny volana aprily ihany koa. Ny lahy sy vavy eo amin'ny vintsy a dia mitovy, tsara be ny lokony, manga midorehitra ny tena ahafantarana azy. Ohatra hoe ny elany sy ny rampony izao a dia manga ranomasina, lamosiny kosa manga tanora. Ny vavany a somary mainty izay a, fa mena matroka kosa nefa ilay manodidina iny, izany hoe amin'ny fotony. Ny tapany ambany ireny jerena dia loko somary arafesina mazava mahafinaritra izay a no hitantsika eo. Mena manompo volomboasary kosa nefa ny tongony, izany hoe tsara loko dia tsara loko tokoa izany ny vintsy a rehefa jerena. Ankoatr'izay tsara ihany no mahafantatra fa raha ny trano indray no resahantsika dia io trano io a mety eo manodididina ny rano izay hiazana eo, nefa ihany koa mety lavitra ny amoron-drano no misy azy. Ary amin'ny ankapobeny dia miendrika lavaka miafina anaty lobolobo izy io. Dia raha io trano indray a dia miara mandavaka azy izy mivady, izany hoe ny vintsy lahy sy ny vintsy vavy. Anisan'ny tena mandravaka ny Madagasikara tokoa ary izany raha ny vintsy manokana no resahantsika. Ny vintsy izay vorona tsara dia tsara tokoa, manana loko kanto dia kanto ihany koa, ary anisan'ny tena tokony ahasaro-piaro antsika malagasy noho izay akantony sy hatsarany izay.
ka dia izay raha reto mikasikasika ny Vintsy izay vorona kely izay tena mampiavaka antsika eto Madagasikara tokoa moa izany izany natonga nanomezana anazy gazety boky anankiray hoe mitondra ny anarany fotsiny ihany ary resahana manokana momba ny zavaboary eto Madagasikara. Izay no mikasikasika an'iny dia isaorana ianao nanaraka fandaharana hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo mpikarakara rehetrarehetra sy mpandray anjara rehetrarehetra tetỳ amin'ny parc zoologika botanique de Tsimbazaza tetỳ nandray anay miara-miasa akaiky aminay. Veloma daholo tompoko.